riavana malala rehetra eo amin'ny tompo arabaintsika miarahaba tsy rehetra tratra zany fetin'ny pasika zany andro lehibe zany tsy mbola nisy olombelona nitsangana tamin'ny mata na iray aza na izana izy milaza azo mino nary Elia raha lasa niakatra any an-danitra fa tsy hoe maty de velona zay niakatra tany tsy nisy niverina tsony fa Jesosy maty de nitsangana tamin'ny maty tsy nisy orakoraka tamin'izany mpianatra rehetrarehetra azy resy daholo mifahavalo rehetra afaka daholo ny tahotra rehetra amin'ny voninahitra azysika voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enjepona tany rehetra amen nanomboka teto riavana zany mpianatra nahita any Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany tsy nisy mitovy tsony ny soratra izy tefa de Matio, Marka, Luka ary Jona tsisy mitovy tsony samy hafa daholo ny filazany azy sasany hono nahita anjely anankiray zay fahitany azy sasany gardien hitany le gardien ay Jesosy kaikio sasany nahita anjely anankiroa sasany naheno horohorontany be tsy mitovy tsony satria inona ny atony ny sitrika tany ambanin'ny tany daholo niafina mpianatra Jesosy satria natao hahazalambo zay rehetrarehetra niaraka tamin'izany tamin'i Jesosy zany andeha hiverina kely amin'izany sika ao amin'ny Jaona toko faharoapolo Jaona toko faharoapolo ary nira 2:7 2:7 azafady 2:7 efa resy zao na de ny fasana aza Jaona toko faharoapolo 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahitany vato voaisitra tamin'ny fasana dia niazakazana kany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izy nametrahana azy dia nandeha Petera sy ilay mpianatra voalohany nakany amin'ny tafasana ary niara-niazakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana ary no niondrika na nitsiditsiririka izy dia nahita ny lambapaty mipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty mipetraka teo ary misara zay nafehany lony tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa vovalina natokana ary tamin'izay dia niditra koa le mpianatra anankiray zay tonga teo aloha teo amin'ny fasana ary nahita de nino zany riavana Maria aloha no nahita ny voalohany indrindra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy zay vao niazakazaka ny mpianatra ny hafa lina tsy hitatsony dodododododozo Maria tsisy namoa satria samy nivitra daholo hoe miaramily zany aza misy miteny niantsoantso mafy Maria voya zao Maria ty jerena fa ahoana velona ny tompo zany nahita azy voalohany
miteny tamiko izy minoa mifalia zay vao lasa ny mpianatra faharoa le ho any amin'i Jesosy. Efa rezy zao ny fasana kasandrato ny teniny voalohany sy ny teniny faharoa. Voninahitra ny ho anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, lay tompon'hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Deranao zay, mahery ianao, mankalaza anao zay, mandra-pahafatinay fa tsy nisy tahaka anao teto ambonin'ny tany na iray aza. Misaotra Jesosy, ankehitriny Jesosy mahatsiaro zany pasika any an-danitra any zay any rodorodo be mihitsy any na ny anjely na ny miaramila miazakazaka mirondrona tahaka ny rano be ary indrindra Jesosy tena mirefotrefitra tahaka ny valitra ny fiderananao any an-danitra satria Andriamanitra masina loatra ianao tena mahery ianao ka dia faly zay, faly ny mpianatra ary tsisy zay tsy nanaraka anao na dia ray aza. Deranao daholo reny Jesosy, zay tsy mba mahay an'izany. Ianay Jesosy raha mba fanajanay olombelona dia miondrika mankalaza mame voninahitra anao ka na tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra raha Jesosy raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina Jesosy tompony maro lenika tany rehetra. Petraka izy. Raha ny momba ny fahafatesany nitsanganan Jesosy tamin'ny maty zany lazaiko anao fa tsy misy olombelona tamin'izany na ray aza. Ho an'ny reo andriana rehetrarehetra teto Madagasikara dia isan'ny teny tamiko mihitsy ny anankiray zay tena nanaitra raha mivavaka teto. Inona ny nanaitra ozy nareo? Vavaka nanao hoe ianao Andriamanitra ny tompony ty tompo, mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Dia hoy ny anankiray tamiko, aza miteny an'izany pastera, aza miteny mihitsy hoe izy ny tompon'ny tompo, nanaitra zany fa nahoana ho tsika manana ny razantsika andrina daholo fa aza miteny hoe tompon'ny tompo zany fa manana ny razantsika tompon'ny tompo. Nanomboka tezitra be tamin'ny misy nanomboka teo,
tsy azo tenenina hono zany fa nahoany nirazana hono zany mahamendra zana de miteny an'izany azy zareo silamo amin'ny olo pasika tahaka an'izao ny azy hafa misy ny fisainany de zao satria voalazany amin'ny Mateo toko fa 9 any raha maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty de hitany eo am'izay le hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy raha misy miteniteny an'izany hoy soratra masina misy miteny zany raha misy miteniteny an'izany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy ataovy hoe nisy nangalatra amin'ny fatiny zany ny azy ary efa tia azo vola ianao am'zareo silamo reo a io pasika mihitsy ny tena tsy tiany io ny tena tsy tiany io izy nitsangana tamin'ny maty ny anaiky io zao za mba nitsangana tamin'ny maty de tantaraineo maty mahome manko no mpaminaniny izay tena ekina ny silamo maty izy ndray andro nalevona roa andro telo andro ho hitanareo ary fa nitsangana koa ny anay tsy nitsangana mahome hay ny anay taon'ny efatrandro mihitsy ahitanareo fa ny tena maimbo izy fa mbola nitsangana ihany tonga ny efatrandro tsy nitsangana ihany mahome 10 andro 7 andro isa-masina zany tsy maintsy mitsangana nandrasana tsy nitsangana menatra izy de niteny hoe aza miteniteny hoa io vola zany atao soratra masina matotoko 9 zany amena vola be zay rehetra miteny an'izany amin'ny silamo taloha izy 3 500 000 zao fa nampiakariny 7 500 000 rehefa tanam-bola anao de zao makalesa amin'izy ireny tsy maintsy miteny hoe aza miteny an'izany hoa satria ny anazy tsy nitsangana mahavarina mihitsy ny finoatsika malagasy a meritrehetra an'izany fa nitsangana Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy izy rery tsy nahita olombelona teto ambonin'ny tany zany ianao ka hoe maty de nitsangana de rehefa aveo a tsy maty tsony Lazarosy maty nalevona Jesosy nanangana azy napatezitra ny Jesosy mihitsy zany ahoana ho Jesosy nitsangana amin'ny maty ile tiany miteniteny an'izany zareo fa mino azy ny olona rehetrarehetra nikapainy teo indray ny lohany izy tesy lohany le mpanompon'Andriamanitra anankiray teo Lazarosy maty nalevona fa tsy nitsangana tsony zany Jesosy zany tompoko ny vavahantsika zany no antony anaovantsika ny vavaka isaka-lahady a idenana ny Andriamanitritsika fa izy rery no mahery a izy rery no masina aza mety ao raborabony Satana zany nareo hoe aiza moa zany Jesosy zany aiza fa zay voalaza ny soratra masina fa Jesosy Kristy raha maty de nitondra ny fahotantsika rehetra sotra Jesosy hira fa 770 vitsy zao ny fandresena alleloia Jesosy Kristy no bina alleloia azo reny famonjena verinay tany ankebo ny voalohany io ihany a
no ataontsika. Vita izao no fandresena vita, vita izao no fandresena Jesosy nanomena. Alleluia, 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 azona ny famonjena verena Betlehema mamaraka zany raha nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy tsy nondronona ny lefona am'izay ny lany voany dia nisy raha-boaka nisy rano lay miaramila zay nanindrona ny lany voan'i Jesosy iny a mipitiny rano Jesosy pitika fotsiny tao anatin'ny masony zay jamba dia nihiratra. Izy no ny teny voalohany hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io, mahery na rano Jesosy. Nindininy faefatra sarobidy anenina rany ny fitiavany sy rany tsangantsika arahantsika teka zany andininy faefatra zany. Sarobidy anenira ny fitiavany sy rany ny fatorana ka ubeweka ubinare kasarubilwa sarubinare fatur ni fitsani ni fatur naiba ka ubeweka ubinare teka wanzi sosikyanga. Babaka isika sotra Jesosy, sotra fa ny ranao mandraka ankehitriny anasitranano ny aretina rehetra. Sotra Jesosy, afaka daholo hatramin'ny fahotanay satria teo anao no mivavaka hoe raha io mamelany elony fa tsy misotra mankalazanao voninahitra ny an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tomponao rehetra. Amen. Petraka isika zao ny tenin Jesosy, tena fahavoazana mihitsy ho an'ny fiangonana maro zavatra lazaiko zao. Inona dia ny fiangonana zokiny aza zay efa talohantsika daholo ny finoany fady, averiko aminareo fady mihitsy ny miteny hoe mibebay anareo zay. Mpianatra teolojia rehetrarehetrarehetra dia tsisy miteny fibebahana tsony na iray aza, na iray aza. Fomba fitenenana fotsiny zany ozy fa ny famonjeny Jesosy vita teo ambony azy fijaliana. Raha vavisika any an-dafy ara-palazaiko anao mihitsy fa miady mihitsy tamin'ireo zay vazany resaka taminy tamiko a vahono a fiangonana angonina atsika any
feno hazo sapay fa angeza be ohatran'izany, tokotany malalaka be fa hazo be ohatran'izany. Zay no nangatantsika voalohany hoe mba hiangony atsika raha mba mety vazaha reo. Kapaina ny hazo, mbola namboarina ny tokotany, diovina tsara tarehy mihitsy. Miazakazaka ny malagasy marobe hivavaka. Fa rehefa mivavaka to zay tonga le vazaha anankiray ny teny hoe fa nga ozy nareo manao mariazy foana isan-kalahady. Tsy tompoko a, fa ahoana zao vahoaka be dehibe miangona ty zao? Zay aty tsisy miangona tsony, efa nakatina daholo ny fiangonana rehetra, tsy ilana zany mivavaka zany tsony aty. Efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, nentiny teo daholo ny fahotantsika rehetra. Voavela ny eloka pastera, adalàna mihitsy ho izy za magataka famelan-keloko zany. Tsy fantatrareo mihitsy, efa vita famonjeny. Ninonina fahotantsika tao mahazo zany ny azy. Namonin'olona na ijangajanga ninnininy, efa voavela ny helokontsika pastera. Hoza hoe ho any amin'ny afo be ianao. Jereo tsara ny soratra masina hoe maty Kristy ozy, maty noho ny fahotantsika. Misaotra ny Jesosy. Zany be izy ilaza aminao hoe mahazo manoto zany tsika, efa voavela ny helokontsika. Olo vazaha anankiray directa, nous irons directement au paradis. Tsy marina hoa zany. Hoy ny apôstôly Paoly hoe ataotsika hoana zay maty amin'ny ota no hiverina anota indray. Fa raha tsy mibebaka nareo ny apôstôly Paoly very amin'ny Korintianina toko fahenina misy an'izany. Very tsika raha tsy mibebaka, de gaga izy mahita atsika. Tsy mahagaga atsika raha izareo frantsay be dehibe raha mijery televizion any ianao, de miorooro daholo izy rehetra fa zanany ny vadiny zay maty tsy misy any an-danitra, fa eto tany tsisy toerana ho azy ony. Zay no mahatonga ny medium le mpiresaka ny maty atsona izareo fa manana appareil manokana hoe eto io eto misy matoto, izy ny tianao atsona zanako izy maty efa enitaona zay, vao 10 taona izy, malahelo be azy mihitsy ny mba entokely anontany azy. Tonga am'izay le olona mpanontany maty. Loka kely ve zao? Oui, gaga le ray aman-dreny, tena feony zany. Sambatra anao any, sa malahelo, niny sambatra be ina mahasambatra anao? Misy kilalao be dehibe aty de milalao iny ianao zao, milalao tomobile kely de efa fana ny ranomaso. Sambatra tsy any an-danitra fa eto an-tany.
be dehibe ary tsara nge ny televizion momba n'izany iry zaleo mpandinika ny maty amin'ny andro alina foana vao mandeha moa izy varina misy manakisaka latabatra misy manakisaka seza misy tonga de manakenda feno zany any ary io ny tenenako azy hoe ino mahatonga anareo tsy tonga any an-tandra raha tsy mibebaka indeo anareo tsy tonga any zanako zao sambatra any an-danitra any ina moa ny ilako an'izany zay hoe mifahasambarana paster fa de tena miady misy valazaiko anareo zany tompoko zava-doza ataon'ny fiangonana maro na de le tia amitsika ary zay ny vavahantsika taloha isan'ny tena nanenjika mihitsy hoe aza mampibebaka zany tsono efa nentiny Jesosy dolo ny fahotatsika ka mahazo manototsika raha arakarakaraka ny nanoerako an'izany vo maika koa analana zany ny finoatsika tsangantsika ary raha io maminy fokony manilana raha io zany liriko tanasosarakana raha io babakisika misotra Jesosy misotra no ianao ny laza hoe zay mino no vojena zay mibebaka koa voavela ka de ampianaro zay bebaka isan'andro mba ho vojena fa ianao ny laza hoe ninonina fahotanao efa voavela teo amin'ny azo fijaliana zany mahereta ho zanao miareta amin'ny fahoriana ary aza miova eny Jesosy misotranao zay am'izany misotranao zay zany no mahatonga anay anaraka ny tenin'ny mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voavelany sy voasana zay tsy sany Jehova elo azy misy fitaka ny mpanao amen mino an'Andriamanitra lay sy tompanao ny lanitra sy ary mino an' Jesosy Kristy zany alatoka ny tompo zay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka maniveditsiny nijalana napaka Ponto-Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevana nidina tany Fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-tandra mipetraka kavan'Andriamanitra lesito aveny eviny tara mivela sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiangonana ny olona masina ny famelan-kely itsangana ny tenany maty ary fiainana mandrakizay amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro enja voninahitra tany rehetra amen petraka isika zay zany ry havana ataovy zava-dehibe aminao mihitsy manolotra lalana ho anao Jesosy andre feono izy akavia akavanana aloha aoriana ity ihany lalana
ka izory tazony zay sotra teo. Indriavana malala dia mbola faly miarahabantsika rehetra tratro zao andro pasika zao, andro lehibe nanavotan'Andriamanitra atsika, nandresen'i Jesosy Kristy ilay fahafatesana, ary dia nitsangana izy marika izany fa nanavitra atsika Jesosy, resin'ilay fahafatesana farany. Ankehitriny Indriavana, tonga amin'ny fotoana anatrehantsika an'izany sakramenta amin'ny batisa izany. Tonga izany fotoana izany Indriavana, ao anatin'ny hira 7:7 dia hitsangana avy hatrany ireo ray aman-dreny izay hitondra ny zanany ao anatin'izany sakramenta batisa izany, satria mo marobe ireo zaza izay atolotra ho amin'izany sakramenta izany dia hisy fandaminana tahaka an'izao ny zaza izay atao batisa miaraka amin'ireo ray aman-dreny ny roso voalohany ety aloha, ary ao aorianan'izany kosa isika izay manotrina an'ireo zaza ireo no ao aoriana. Avy hatrany dia ataontsika izany hery izany dia hitsangana anatona avy hatrany ianareo izay hanolotra ny zaza ao anatin'izany batisa izany. Mitondra ny zazany reny taosany mambahotainy Jesosy Kristy be, indra lavy ny mpianatra izy, ny mpianatra izy nefa hoy Jesosy hoe avelany zananatoniza, fa iny zaza ka tiako indrindra, fa iny zaza ka tiako indrindra, biandrizanakondriaoka za mandafara manantona izy, manantona ho tahiko tsara ko tsara avelaoniza zanatoniza. Toizatsika ny 9 mandra-pilamina endremaka gany fiantrany Kristy, fa indro zaza kely azasy sy niso avy manantony ilay mpiandrizanakondrika, aveloniza zanatoniza. Eny ry havana malala, manatrika izao fotoana lehibe dia ny sakramenta amin'ny batisa izao isika. Ny tompo dia nanome ny teny fanorenana an'izany batisa izany araka ny teniny manao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary Jesosy nanantona dia ny teny tamin'ny kananao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva hambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanany, fa ny mpianany teny mafy reny nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka ho izy taminy, havelaony zaza hanantonahy ary aiza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no tsy handrainy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza
dia tsy ho tafiditra aminy akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy fa hoy koa ny tompo mibeba araka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanamasina. Amen. Zany ndriavana ny teny fanorenana izay omeny tompo atsika ahafahana manatanteraka an'izao sakramenta amin'ny batisa izao. Mantany anareo Jesosy ankehitriny. Moa ianareo ray aman-dreny manolotra marina reto zazy reto ho an'Andriamanitra raitsika. Misaotra tompoko. Moa ianareo manaiky ny vavaka ary ny ampianatra azy ivavaka. Misaotra tompoko. Tsy izany ihany fa Jesosy Kristy raha nanaraka tsara ny herinandro masinsika, nafantatra tsara fa nentin' Jesosy hatrany Golgota ilay fitiavana atsika, fitiavany anao. Androany mba tiako ianao. Ninona mety fahazaran-dratsy satria Jesosy manontany anao ary miteny aminao mba ho alainy zanaka ho tahaka ny toetranao izay tsara indrindra. Raha-mpimamo ianao isan'andro, androany ianao mba tiako ianao hiteny amin'ny Jesosy, oka izay, ampy izay nijalianao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Tsy hisotrotsony aho ka hampianatra ny zanako hisotro toka. Tahaka izany koa na ny fifohana sigara, na ny finjangajangana, na ny fangalarana, na inona, efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo izany. Androany ry havana amin'izao ora sy fotoana izao. Ny ray aman-dreny rehetra, na isika mpanolotra ny zaza, na isika fianakaviana ray manontolo, hita ny zanantsika avokoa izay mety fihetsikitsika, mifitenitsika, fanaotsika rehetra mba hitsahatra manomboka izao zany amin'ny fotoana ny loranareo ny batisa ny zanakareo ka hiteny anareo hoe aoka izay Jesosy, tsy hanombo anao intsony aho, tsy hampisotro, tsy hanoaka an'ilay sponsy feno vinaingitra eo mibavanao intsony aho Jesosy, ka hisotro toka sy hifoka sigara ka alainy zanako tahaka. Oka izay mba samy tsy hiteny an'izany sotsika ko manaiky venao hanao toetra tsara amin'izay mba alain'ireo zazo ireo tahaka amin'ny fiainanao ray manontolo. Misaotra tompoko. Lehibe ny izy ankehitriny ao anatin'ny fotoana izay le mba hitaizana azy hanolorana azy amin'i Jesosy. Moa ianao manaiky hanolotra azy ho anisan'ny sekoly alahady amin'ny fotoana izay tokony hanolorana azy amin'izany. Misaotra tompoko. Tsy amin'ny sekoly alahady ihany fa hitanao fa ny fiainana zao efa mesarotra. Ary ny ankizy manana ny toetrany, manana ny fiainany ka na ny ray aman-dreny ao an-trano ary tsy enontsony rehefa miteny azy. Nareo koa zany foana. Efa taloha zany dada, efa taloha zany nena izao ny fiainana efa manara-penitra. Moa ianao manaiky na mafy ara ny fiainonao an'izany. Manaiky venao rehefa tonga eo amin'ny fotoana amin'ny fahatanorana mba hampatsiazy ianao anaka. Midira amin'izay ho anisan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo mba iray latabatra an'i Jesosy fa ao ny fianarana tsara indrindra hamolavolany tompo azy. Manaiky izany venao. Reny Jesosy izany teninareo izany. Jesosy Kristy ilay velona sy manan-kery avy any Nazareta, ilay nanaiky nomboana nefa nandresy ny fahafatesana farany, izy ny miainanareo ankehitriny. Dia hivavaka isika fa ny tompo hanampy anareo ary ny fanamasin'Andriamanitra na fieranareo, hahatanterahanareo izany fanekena rehetra izany. Hivavaka isika. Jesosy io. Tonga ny fotoana ankehitriny. Reo mpanomponao rehetra manolotra ny zanano anao. Mankasitraka Jesosy. Fa raha misy tokoa ny batisa. Zao andro mipasika zao. Zany ny tena fanavotana. Fa raha tampony indrindra. Nefa zany ny safidiny reto ray aman-dreny koa. Hanoloran'ny zanany mba ho anisan'ny ankonanao Andriamanitra. Misaotranao zay. Mankasitraka Jesosy. Zany ny fanekena mipolotra tao anatin'ny vavany ankehitriny. Tao anatin'ny fony. Fanekeno anao androany. Ka raiso mba hankasitrao Jesosy. Ho voninahitra rerian'ny fandreseny. Hatramin'izao
ary mandraka izay mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy, ireo ny zanakao rehetra atolotra ho isan'ny ankonanao Andriamanitra, mba ho anisan'ny voasoratra ao an-danitra ao ny anaran'i Jesosy io. Tsy zaza sary intsony fa tena zanakao Jesosy, ka mino izahay fa ianao Jesosy nandray azy tsirairay avy androany, ho voninahitra rerian'ny fandreseny hatramin'izao, ary ho mandraka izay mandrakizay. Ireo ndray aman-dreny misaotra anao satria nampatsiahy azy ianao amin'izay tokony hanolorany zanany anao Jesosy, ho anisan'ny ankonanao, ka ninninona mba fisentony fony, ninninona fanoloran-tena tao anatiny, na hatsiarovany fa tokony anao zao zazy zao Jesosy io, mba hakasitrao izy, mba ho voninahitra ao rerianitra ny fandreseny. Misaotra indrindra Jesosy, io ara Jesosy ilay rano any io Jesosy, nefa mingavy ianao aho, handray an'izany voalohany tananao Jesosy io, hanamasiny izany ianao araky ny teninao hoe mitrotro ny zazy izy ary mitsodrano azy, dia hitsodrano amin'ny alalan'izany rano zany ianao, ko masiny zany Jesosy, satria masiny ianao lay andray zao zazy zao, amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany ary amin'ny lalanao re ihany. Ho anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra, ary ho anao mandrakizay mandrakizay. Amen. Mazoto toerana tompoko. Fiangonana manao batisa amin'ny rano ihany, fa Jesosy Kristy kosa hanao batisa amin'ny fanamasina. Raha mandimby ary lala Isaia valombavaka Tikaia. Raha harson mampiontsoa dia raina Maloe. Raha kotson fanomezantsoa no tahin'ny avo. Ranjia tsalama arena irintsoa. Raha mano arson ny roy mamentia anayasa. Nomenjanahary anjara ekena fahasoavana. Izay manao batisa anareo amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Tompo Jesosy ane anaka, omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia zao zazy zao ho an'Andriamanitra raitsika, raiso ny sertifika. Razafy mandimby Nathanael Franconio. Hermanova voavonjy Keronia. Raboa Nataisiry Aintsoa Itokina. Andrianarivo Abigail Valombavaka. Ernirina Fensoa Mampionina. Fanomezantsoa Tsirniaina Riola. Izay manao batisa anareo amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Tompo Jesosy ane, homba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia zao zazy zao ho an'Andriamanitra raitsika, raiso ny sertifika. Randriana valona tokony irina Kristino. Randriam-bola manana valombavaka miangola. Bourbon
ihany ny hatsarana. Randrianarivelo nomeny avo. Mamonjy soa tianay fameno ela. Razafindrasamy maminirina Alfania. Izahay manao batisanareo ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tompo Jesosy ane ombanareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia izao zazy zao ho an'Andriamanitra raitsika. Dia Ray sy ny sertifika. Rakotoasim-bola amboara. Rakotoasim-bola amboara. Randrian-tenaina Anjaratiana Osianina. Andrian'ny aina Stefan Mandresy Elio. Raboana Tahiry Lova Iloaina. Fiobina Solniaina Fara. Ranay Voasoa Perlin Junior. Izahay manao batisanareo ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tompo Jesosy ane ombanareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia izao zazy zao ho an'Andriamanitra raitsika dia Ray sy ny sertifika. Raharintsoa ny anitra fifaliana. Rakotoarsoa fitahiana Fransia. Rakotoarsoa Yarlalaina Jeremia. Rakotoarsoa Malala Nirina Valeria. Soloiniaina Kristina. Randrianasy Nandi Joy. Satria efa lehibe ianareo anakakehitriny. Tsy tentsony aho hoe ho apatsihiviny dada na ho apatsihiviny neny mba hanolo tena ho amin'ny katekomena na ho anisan'ny mpandray mifanasan'ny Tompo. Fa mba manontany kosa izahay ankehitriny hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe moa ianareo mba tena tian'i Jesosy marina ve? Misaotra Tompoko. Moa ianareo manaiky hiala amin'ny fahotana ka tsy hamerimberina izany intsony manomboka izao. Misaotra Tompoko. Mandohalika anareo samy mivavaka hatolory an' Jesosy ny tenanareo fa fotoana mahamety izany izao. Samy mandohalika avokoa ianareo.
ao anatin'izany kosa misy olo tena ray aminareo hivavaka ho reny fiangonana ray manontolo izany vavaka reo izany. Andriamanitra mamelany elo anisy Andriamanitra fahotanana ataoko tsy netika hatry ny fanaraka tamin'ny sitraponao ifonako zangatahako famelana aminao zany ity Andriamanitra manolatra ny tenako ho anisan'ny ankohonanao mba fona tamin'ny zavatra tsy nety rehetra nataoko. Amen. Amen. Eny tompoko, zahay manao batisanareo amin'ny anaran'Ray sy ny zanaka ary ny fanamasina Jesosy io reo ny zanakao raha isoanao manomboka androany Jesosy tianao reo ary mino afainao koa tia azy Jesosy mba ho vita famatorana eo anatrehanao izy amin'ny alalan'izao batisy zao ka hanompo anao izy mandritry ny androm-piainany rehetra ka dia misaotra indrindra Jesosy io manao batisy azy zay amin'ny anaran'Ray sy ny zanaka ary ny fanamasina Jesosy tompo any omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Hitsangana ary mandehana fa ny tompo any omba anareo. Mbola misy kely, mbola misy zazakely ray. Rakoto malala nambintsoa rovany aina. Randriamasy nomena anjary. Zay tahaka ny teo aloha ihany nefa efa tena lehibe nareo ankehitriny efa renareo teo fantanin'ny tompo taminareo avy dia andohalika anareo hanolotra ny tenanareo an'Andriamanitra ho an' Jesosy Kristy tompo izay nanaiky nitondra amin'ny fahotanareo mandohalika anareo ataovy ny vavaka reo. Jehovah renao ankiniko aminao misaotra amin'ny fitantananao apio aho misakana ireo fakapana isan-karazany saotra Jesosy. Amen. Zay manao batisanareo ho amin'ny anaran'Ray sy ny zanaka ary ny fanamasina ny tompo Jesosy any omba anareo hitay anareo hanolotsaina anareo hitaridalana anareo mandrakariva mba tsy handeha amin'ny sainareo intsony fa manaiky kosa ho tareha amin'ny fanamasina mba ho tonga mpandresy tahaka an' Jesosy Kristy ianareo ho voninahitra Andriamanitra irery an'ny fandresenareo. Amen. Mandehana fa ny tompo any omba anareo raiso ny sertifika. Mbola misy ve le tamin'ny lakamisy efa vita tao anatin'izay rehetra izay hoe sady tonga ho izy le tsy vita tamin'ny lakamisy zay zany hiaritsangany isika rehetra ny voninahitra an'Andriamanitra. Jesosy io misaotra tsy haina inty hisaotranao Jesosy satria zinona tokoa moa izay ao anatrehanao tsinitsinina ny tena marina nefa nasehonao miariary androany Jesosy fa na ny fahafatesana raresinao
reo ny zanakao rehetra Jesosy nentina teo anatrehanao androany ny raisinao anisan'ny ankonanao Jesosy taony kely indrindra nefa taoko ny lehibe indrindra Jesosy mankasitrao reo manompoka androany amin'ny fiainan'indray manontolo Andriamanitro ninina eo amin'ny fiainany mba atao fantany fa ianao tia azy ary mba tanteraka amin'ny fonany teninao hoe anaka za tsy andao na foianao mihitsy akory reo indray aman-dreny Jesosy ninina mba fisentony fony satria hitaizan'ireo zazy ireo izy misy koa nefa lehibe Jesosy io mba atao voanitra kasitranao eo anatrehanao Jesosy io zao fanolorany zanany zao fandolehana rehetra sy mifanolorantena nataony teo anatrehanao Jesosy matoky aho Jesosy fa amin'izao ora sy fotoana zao efa faliny ao an-danitra ao Jesosy satria maro indray mivovonjy ny tombony isan'ny ankonanao Andriamanitro ka nderany laza ny voninahitra ho anao rery any hatramin'izao ary mandraka izay ka makasitraka anao ny fiangonana makasitraka anao zay Jesosy misaotra indrindra Tompo amen mazoto toerana Tompoko eo amin'ny fotoana fanatazana ny fanatitra rehetra kosa sy hamonjy ny toeran'ireo ray aman-dreny rehetra sy ny fianakaviana nan'olotra ny reto zaza rehetrarehetra dia ataontsika ny hira mioby ry fanahiko fa voavony zao hira fa 370 sy 500 ao amin'ny firana protestanta no tanterahantsika amin'izany. Tsika zany araka ny filaza amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tsy vita sonia afaka manantona rehefa mirava aty amin'ny trano fisainana Tompoko. Faly miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra izay tonga manatrika izao fotoan-dehibe izao na tratra ny andro Pasika ho anio maty Kristy Pasika ho antsika. Tonga eo amin'ny fotoana hitondranam-bavaka ny namana izay mahatsiaro ny tsingeritaona maro samihafa na tsiarovany ny fahasoavana sy ny fitahiana izay avy amin'Andriamanitra raintsika isika ankehitriny. Nisy mpanompony anankiray izay nanoratra izany tonga eto ampelantananay dia tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamatora Jaonarvelo Justin natsiaro ny anniversaire tamin'ny 9 ny volana Aprily lasa teo. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra dia araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 9:50. Isaia 9:50 dia ny andininy 2:20. Atao fanomezana ho anao eny mety maro tamintsika ihany koa no mety tsy voatery nanoratra fa mety manana zany tsingeritaona be dia be zany indrindra fa ilay Kristy mpanjakatsika tsarovantsika amin'ny tiandrano ihany koa omentsika voninahitra ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Amen. Hitsangana ny fiangonana hivavaka isika. Manandratra anao zay ry Andriamanitra mpanjaka, midera ny anaranao ary mankalazanao noho ny amin'ity andro mahagaga lehibe ho amin'ity anio ity. Misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo
izay tsapanay fa efa nomenao azy ny fahefana sy ny rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Omemboninahitra ianao Jesosy satria ianao le neviny zao rehetra zao, ianao ny miazona azy, ianao koa no antony indrindrandrindra ny antony ty andro Pasika ty izay anisany nijoroa ny finoana kristianina ny amin'ny fanarahana anao. Arabaina ianao Jesosy fa tena ianao le masina indrindra, tsy azo ampitovirana amin'iza na amin'iza, tsy azo alahatra na amin'inona na amin'inona satria Andriamanitra lehibe. Eny fa na ny fahavala aza ny alamaina, ny fahafatesana resinao, tonga ianao nitsangana velona ary fantatray fa mitoetra eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ray. Mankasitraka anao indrindra izay ny amin'izany rehetrarehetra izany. Mirabanao mandrakarivo izay ary ny fanoloran-tenanay aza dia mbola nompo anao satria izany ny fifalianao. Mivavaka ho an'ny mpanomponao ihany koa izay nanoratra ny anarany, natsiaro ny fitantanana sy ny fivimbinanao, nandritra an'izay andro ny ainany izay, nandalo zavatsarotra izy, ny aina zavatra maro izy kanefa tsapany fantanakavanany fahamarinanao Kristino ny vimbina sy ny tsinjo azy. Ary mbola natoizao azy, atongavana eto amin'ny tempolinao, manatitra fisaorana, mampiaingo izao alitara masinao izao, noho ny amin'izany fitiavanao izany. Ametraka azy eo am-pelantananao, fantatra ny momba azy rehetra, tsy miafina aminao ny antsipirian'ny fiainany, fa ko tanteraka mandrakariva ny tenina fa ho jeren'ny masoko izy mba nasoavako azy. Indrindra tompony fanomezana avy amin'ny teninao izay lazanao fa hitartalana azy mandrakariva ianao, hahavoky ny fanaina ianao na dia amin'ny tany karakaina aza misy azy, ampatanjaka ny taolana ianao, dia ho tahaka ny savo tondrano ny mpanomponao, ary ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ho ritra mandrakizay. Ingane mba hitombo ny fitiavana anao Kristy, tena inona mety ho antsonao ho amin'izany fanomponanao izany, dia ampatsiahy azy mandrakariva ianao ny soa rehetra izay efa nataonao taminy, mba handehanany amin'ny fifaliana amin'ny andro sisa rehetra iainany anatanterahany sitraponao. Maro ihany koa ny mpanomponao izay mety mankalaza eny fa nandeha tamin'ity herinandro ity azy, ingane mba ho mpandresy tahaka anao, anana fanantenana mandrakariva satria velona ny mpanjakanay, velona ny Andriamanitray, velona ny tomponay. Asandratra ho anao ny dera sy ny anja, saotra sy ny voninahitra mandrakizay, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Faly miarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra, mahatratra an'izao alahady Pasika 5 izao, velona ny tompontsika nitsangana izy. Fa vao maraina koa dia niazakazaka Maria Magdalena sy Maria nakany amin'ny fasana, dia nahita ny anjely tao izy, fa ny anjely no miteny taminy hoe aza matahotra anareo, fantatro ny tadiavinareo dia ilay Jesosy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana tsy ato izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Velona ny tompontsika, velona Jesosy, andeha hitehaka mafy be tsika nahatratra n'izany andro Pasika, fahaveloman'ilay Jesosy tompontsika izany. Tenin'ny anjely dia hoe mandehana ozy fa efa mialohanareo any Galilea izy. Rehefa nahita ny mpianany Jesosy ny teniny voalohany dia ny hoe finaritra, nekoaka ny mpianatra teo amin'ny tongony, fa hoy Jesosy taminy hoe aza matahotra. Amen. Tompo anao koa izany teny izany androany, finaritra ianao, aza matahotra, mandehana fa nitsangana ny tompontsika, izay rehetra maty, izay rehetra rava teo amin'ny fiainanao, ho atsangan'Andriamanitra koa mino anao amin'izao Pasika 5 izao, ary tsy ho atsangany fotsiny fa ho atsangany tsara lavitra mihoatra noho ny teo aloha. Fa mino, fa raha mino ianao tsy anao ihany novonjena fa ny ankonanao ihany koa. Tonga amin'ny fotoana natanterahana ny fanatitra isika izao, toy ny mahazatra antsika isaky ny Pasika toy izao, ny fanatitra faharoa dia atolotritsika ho an'ny ray aman-drenitsika mba hoentiny manao vakansa, satria nandritra ny herinandro masina hatramin'ny androany dia hitantsika tsara fa vizany data. Ka ny fanatitra voalohany
ho an'ny fiangonana. Ny faharoa kosa zay amin'ny panie dia ho atolotritsika mantsolo ho an'izany ray aman-drenitsika izany. Vita ireo dia anatanteraka ny processiontsika atolotritsika ho amin'ny asan'Andriamanitra daholo izany. Zay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. Dia hira ny katezoa ao anatin'ny fanatitra.
lanao Jesosonanao numa ikuriza hitempo anao tompo hitempo anao ny fo anatika satrikui tampi satrikui itampiky antongotrao tompo tena tiako iana malalako fiarokiana tena tiako iana malalako tena tiako iana tena tiako iana malalako tena tiako iana tikanao Jesosio tena tiako ianao Jesosio tiako iana malalako tiako ianao Jesosy. dia tonga eo amin'ny procession tsika dia ataontsika ny hira fanampiny tsy hainay ny angina ny andininy voalohany ihany sangantsika. Zay Jesosy tena faly satria nandresy ny fahafatesany ianao ary rehefa nitsangana ianao Jesosy gina daholo ireo mpanenjika anao rehetrarehetra fa mahery ny tomponay mahery ny Andriamanitray ary dia anao zao procession zao zay dia aoka mba ho fanatitra sitraka ao indrindra ary dia ianao no akasitraka anay koa dia misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonantsika amin'izao meloha zany anefa dia rehefa anao ny procession tsika dia ho anareo hoeto ny poketra mba tsy aperikerika hifatoka tsara
amin'ny asan'Andriamanitra izika. Dia miara-abatsika tratran'izao andro ny Paska, andro ny fandresena izao. Tsarovy ry havana fa vao nanitsaka nyity tranon'Andriamanitra ty ianao dia tonga teo anatrehanao ny fandresen'i Jesosy Kristy Tompo teo ambony azo fijaliana. Ka dia miara-abatsika rehetra ahita fitahiana amin'izao andro ny Paska izao. Ny rarahan'ny fiangonana eto am-pelantanana dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Avy amin'ny birao fohibe. Filazana avy ho an'ny mpitandrina sy ny ao anatin'ny sampana sy ny mpitandrina irakiraka rehetra eo atao amin'ny fitandremana FPVM Tananandrano. Araka ny taratasy laharana 033/FPVM-FB 2025 dia antsoina ny mpitandrina rehetra eto amin'ny fohibe reny ny Tananandrano na ny any amin'ny sampana na ny irakiraka ho tonga amonjy ny fiaonana amin'ny birao fohibe ny zoma fa 7 volana May amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny Tananandrano Riana faharoa. Mialohan'izany anefa dia samy anoratra ny anarany ao amin'ny sekretera amin'ny fiangonana ao porte 1 ilaina ny fahatongavanao présence obligatoire io araka ny taratasy avy amin'ny BFF. Avy amin'ny fiangonana fohibe reny Tananandrano ihany ao amin'ny birao araka ny tapaka tamin'ny mpihevitra rano fiangonana fohibe reny Tananandrano tamin'ny sabotsy 5 avrila lasa teo dia anatanteraka ny fandokoana ny tafon'ny fiangonana isika. Antsoina noho izany rehetra vonina anatanteraka izany mba anatitra ny antotan-taratasy misy ny devis estimatif hatramin'ny 28 avril 2025 izao ao amin'ny sekretera ny fiangonana porte 1 izany. Koa dia mirary soa atsika rehetra tompoko. Taratasy avy amin'ny sampana. Avy amin'ny chorale fohibe FPVM eto Tananandrano. Paska 2025. Fifaliana lehibe ho an'ny chorale fohibe FPVM CFF ny manasa ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra anatrika ny antsakira lehibe izay ho totosaina androany alahady ny Paska 20 avril manomboka amin'ny 10 ora hariva ao amin'ny Riana fahaefatra. Izany dia ampitondraina ny loha hevitra hoe Paska fanavozana satria Jesosy te hanangana ny rava sy hanavao ny fiainantsika miaraka amin'ny tononkira-panahy fantaratsika ny CFF zany. Ka dia manentana atsika mba ho tonga maro anotrina izany fa miandry ianao Jesosy hanangana sy hanavao aminao izy amin'ny fiainanao, hanome fifaliana ho anao miaraka amin'ireo CFF. Taratasy avy amin'ny sampana afafy. Fifaliana lehibe ho an'ny sampana afafy no manentana atsika ny fiangonana ny voka-dehibe izay atao ny alahady fa 17 volana avril ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny talata 22 avril fotoam-pivavahana fanokafana ny herinandro bokatra izy ireo. Ny alarobia 23 avril kosa varotra sy tsakitsaky isan-karazany ary ny alarobia 23 avril hatramin'ny zoma 25 avril dia isy ny fizahana maso sofina amin'ny sarany 4,000 ariary. Ny alakamisy fa 15 volana avril dia soratra masina. Ny zoma 25 avril amin'ny 9 ora fiderana lehibe iarahana amin'ny tarika rojo ny avo sy tarika mialatra kotomamonjy. Ny sabotsy 25 avril dia misy ny varotra trondro ataon'izy ireo. Ny alahady 27 avril tontolo andro fotoam-bavaka lehibe faranana amin'ny antsa-piderana lehibe amin'ny 10 ora sasany iarahana amin'ny afafia. Dia maniry ny fotoana rehetra mba iarahana aminao izahay. Avy amin'ny afafia ihany. Ampahafantarina sika mpiara-mivavaka rehetra fa ny vokatry ny afafia dia tanterahana amin'ny 22 avril ka hatramin'ny 27 avril izao. Dia araka ny voambara teo izany. Avy amin'ny promotion feonin'Andriamanitra. Ny promotion feonin'Andriamanitra eto amin'ny fohibe fiangonana fohibe reny ny Tananandrano dia faly manasa atsika rehetra zanaky ny fiangonana tsy misy akanavaka rehetra mba hanotrina ny galao évangélique izay ho tanterahana ny sabotsy fa 3 volana May 2024 avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina eto ao amin'ny fiangonana FPVM tsara honenana. Rahana varotra sy tsakitsaky isan-karazany io
ary dia isy ny tapakila amidy any antoerana izay azahoana lo marobe isan-karazany izay arahantsika amin'ny groupe Daniel sy ny sampana maro ao amin'ny fiangonana. Izany no atao ho fanohanana ny ezaka tafika masina lehibe atao any amin'ny faritra Menabe. Ery lehibe ho anay ny fahatongavanareo rehetra tompoko, fa dia manentina ny fitrotroana-bavaka amin'ny asan'Andriamanitra rahantsika izahay. Taratasy avy any ivelany avy amin'ny fitandremana Arivomamo vaovao. Fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana FPVM Arivomamo vaovao izay manao ny ezaka tany vady-piangonana sy trano vady-piangonana no manasanareo rehetra mba ho tonga maro hiaraka hitsangatsangana sy hideran'Andriamanitra sika ny alatsinain'ny Paska 20 ny volana avril ho avy zao eny amin'ny espace Soatina Antsorokahatra Imertsetosika no ataterahana izany. Ho avy anafana amin'izany fotoana izany ny tarika gasy tsara midera sy ny SLKM ary ny artiste evangelika maro. Misy kilalao isan-karazany izay atao eny an-toerana, misy koa ny sakafo tsakitsaky isan-karazany, misy ny karatra fanasana amin'ny vidiny 3 alina ariary sy amin'ny vidim-pidirana 5,000 ariary. Ko dia manentana antsika rehetra mba samy mifanotrona amin'izany avatsika izany. Avy any amin'ny fiangonana FPVM Valim-bavaka Nosy Avaratra sy ny FPVM Ambotseheno. Paska mifety avaradrano izany. Misy fanasana izay ataon'izy ireo eto. Fifaliana ho anay fiangonana Valim-bavaka Nosy Avaratra sy ny fiangonana FPVM Ambotseheno no manasa antsika mpiara-mivavaka sy ray finoana mba hanotrina ny Paska mifety avaradrano izay etsika lehibe karakarain'izy ireo amin'ny fananganana amin'ny fiangonana Rotota. Izany dia atao ao amin'ny terrain Salanitra Nosy Avaratra ny 19, 20, 21 avril izao. Toy izao manarak'izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny sabotsy 19 avril kosa dia tolakandro kilalao isan-karazany tournoi foot pétanque ary varotra samihafa. Ny alahady 20 avril kosa manomboka amin'ny 2 tolakandro etsika maro samihafa kilalao isan-karazany misy ny tournoi koa. Ny alatsinainy 21 avril izao amin'ny tontolo andro dia etsika isan-karazany famaranana ny tournoi kilalao isan-karazany koa ary ny fisarihana ny tombola izay ho tanteran'izy eo. Anasana antsika sampana sy ny fiangonana kosa ho fandraisana anjara ny hira fanentanana sy ny fiderana izay atao amin'izany. Fa indrindra ny fandraisana anjara amin'ny tournoi foot 7 mba entina ampiray antsika sampana rehetra eto amin'ny fiangonana FPVM. Ka dia mombamomba ny fandraisana anjara dia aoka anatona ny tompona andraikitra isika. Filazana avy amin'ny sampana. Avy amin'ny sampana kateza. Izahay sampana kristianina tanora zandriny dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho antsika fiangonana ray aman-dreny diakonina pia ireo mpiara-miasa ao amin'ny sampana kateza rehetra nohony ny amin'ny fanohanana anay tamin'ny vokatray izay nataona tanterahana tamin'ny 17 ny volana martsa lasa teo. Izany dia nazahoana vola 17,620,000 ariary ka dia manolotra ny ampafolony izany zahay dia mitotaly 1,720,000 ariary ho atolotra ho fanatsarana ny sary sy ny feo eto amin'ny fiangonana izany. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo ihany. Reto ny zanaky ny fiangonana izay anorina ny tokantrano tovakina amin'ny anaran'i Jesosy indray izy ty. Andriamatoa sy Ramatoa isany, Razafindrabe Naivosoa Andaniny, Madame Veuve Randresy Navalona Bakolo ary Lalao Ankilany. Dia afaly manasa antsika anotrina amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany dia Razafindrabe Andry Tolojanahary ary Andriany Navalona Nantenaina. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alarobia 17 ny volana avril ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Madame Veuve Razafindrasana Noely Arsoa sy Andriamatoa Rakotoniaina Lovasoa mivady andaniny sy Rakotondraparany Alain sy Pasteur Ioly Ankilany. Dia afaly manasa antsika
anotrina ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny sy ny zanany dia ireto izany raha zaka Antoanina, Zakia, Ertina sy Rakotondraparany fanomezana Koloniavo. Izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny fahaenina amby roapolo ny volana avril ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Toy izay koa bebe raha Armino sy Andriamatoa Rakotonaivo Risara, Ramatoa Ravao Arso Ernestine Nandaniny, ary bebe raha Solonirina Yvonne Espéré, ary Andriamatoa Andriamiarsoa Iva Nirina sy Ramatoa Rasoary Malala Yvonne Ankilany. Dia afaly manasa antsika anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zafiny zanany dia Rakotonaivo Herinantenaina Stoltra sy Andriamiarsoa Nirlaza Fiderana. Ny fanamasinana amin'ny fanambadian'izy ireo dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fahatelo ny volana May ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Parany razanandraibe Jeanette sy Rakoto Armanga Philippe Mivady Andaniny sy Andrianaivo John Alain Gérard Ankilany dia afaly manasa antsika anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zanany dia i Nambina Rakoto Armanga sy Anisa Andrianaivo John. Ny fanamasinana amin'ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano ny alakamisy 9 ny volana May ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora maraina. Koa raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana na ny sasasany amin'ireo dia aoka izy ampandrehan'ny mpitandrina melohan'ny daty izay voambara teo. Filazana manjoma. Sitrak'Andriamanitra no ny antsoiny ireto mpanompony ireto. Dia Randriamora natolotry ny avo raha nampindramin'Andriamanitra anay izy nandritra ny 12 taona teto an-tany. Hoy ny rainy sy ny ray aman-dreniny dia Rakoto Fenitra tokony aina zay mpanadio eto amintsika sy Rasolo Mandimby Andrianina Gaston ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny 14 volana avril lasa teo rehefa avy nanomezam-boninahitrin'Andriamanitra teto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano. Dia ny fianakaviana dia namela fararakitra 50,000 ariary anatanterahana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Izay koa Rasoary manana Helena zay bebe mama zay vadina velan'ny tompokla Ramiansoa Ernesta dia nodimandry tamin'ny 17 volana avril lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Sivy Mianadazy solotena ny reto Randriamiansoa Andrianirina Dekona eto amintsika sy Razafinjatovonirina Dauphin Mivady vondro mpampianatra ary Ramiansoa Andrianaivo Mivady zay mpiandry promotion Anjomara Mbavaka eto amintsika ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny 14 avril lasa teo niala tamin'ny ray ora torakandro rehefa avy nanomezam-boninahitrin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana FJKM Fiderana Ambatomanga. Ny fianakaviana dia namela fararakitra avy amin'izany mpanompony izany 50,000 francs anaovana ny asan'Andriamanitra. Farany misy ny fisaorana ny ray aman-dreny ny ray tapo aminy sy ny remibe ary ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fankasitrahana ny ray aman-dreny mpitandrina ny Birao Fohibe eto amin'ireny ny Tananandrano ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fiangonana tonga nampahery anay tamin'ny fahalasana ny zanakay ny Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo amin'izany. Izy dia namela fararakitra 2 alina ariary ho an'ny fiangonana. Parany misy filazana ity misy vehivavy 12 taona mpianatra katekômena ato am-piangonana ihany izy io. Mitady asa femme de ménage izy tompoka ary namanasa lamba efa niteraka anankiroa mitoerana manodidina ny Tananandrano na lavitra kely koa tsy maninona izany. Dia raha afaka miantso ianao dia misy lara telefôny ity 038 77 321 55 na manantona ny tompona andraikitra isika. Dia toy izay ry havana ny raharahany fiangonana zay voaray eto am-pelantarana mitohy
amin'ny famakina reo voady masina izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola mamerina ny fiarabana sy firarintsoa antsika rehetra nahatratra izao Pasika 5 izao dia tonga eo amin'ny fotoana izay hamakina ny voady masina izay nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra isika. Fisaorana misaotra anao izay Jesosy fa lehibe loatra ny famindraponao aminay, mankasitraka indrindra Jesosy fa tsy navelanao very ny zandrikelinao fa mbola novidianao anisany ankonanao koa dia misaotra Jesosy fa vita soamantsara mibatisan'ny Razafy Mandimby Natanael. Koa indro Jesosy manolotra fisaorana izahay ho fankasitrahana izany fitiavanao sy ny famindraponao izany. Misaotra Jesosy eo, izy moa dia nanolotra vola 100,000 ariary na 2 ariary fa fanamariana tsy nisy vola tao anatin'ny valopy izay naterinao teo. Koa mba mety tompoko dia miangavy anao anatiny eto amin'ny table de dépouillement. Misaotra tompoko. Voady masina misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka soamantsara mibatisan'ny Liana ary tanteraka soamantsara koa izay rehetra nokasainay no tanterahanao taminay foana ny teninao manao hoe ampoanao fahasoavako. Misaotra Jesosy, tsy avelako ianao raha tsy mitany menakavy kely manantena anao izay Jesosy ary mino fa mbola ahita voninahitra ao hatrany vola 5 ariary, 3 ariary amanitra, 2 ariary amin'ny fiangonana. Jesosy eo fiarabananao amin'ity andro Pasika ity dia indro misy vola 540,000 francs atolotra ho anao hanatsarana ny sy anaovana ny asanao rehetra noho ny fitiavanao any menakavy kely. Jesosy eo jereo Jesosy izay menakavy kely. Misaotra Tompo masina masina Jehovah Tompo maro, tanterahako avokoa ane ny tanteraka avokoa ane ny fitahinao anay 540,000 francs na 108,000 ariary. Tsy misy soratra 10,000 ariary. Mankasitraka indrindra fitiavanao Jesosy ny tanterahanao fandriko na izay tsy nangatahako aza nomenao fitahina mahatretrika tokoa mametraka ny fiainako rehetra eo ambany fitantananao manolotra 2 hetsy ariary ho an'ny sary sy feo ity. Jesosy misy vola 3 ariary atolotra anao no namindranao fo tampoka sy namelanao ny eloko mba hanaovana ny asanao ka ray Jesosy fa vokatry ny foko manontolo ary ianao ny adalan'izao tontolo izao novidiko mba mpamenatra ny endry. Misaotra Jesosy misy vola 3 ariary. Rakom-pisaorana misaotra anao Jesosy fa mbola nahazo famindrapo taminao ka sitrana soamantsara dia mbola mangataka aminao mba hotahinao ary mbola omenao fahasalamana hatrany. Misaotra indrindra Jesosy 10,000 ariary ho dada, 10,000 ariary ho an'ny fiangonana, totalo vola 1 ariary ampafolo karena 855,900 ariary ho an'ny dada RJ 100,000 ariary, sary sy feo 100,000 ariary, pasteur any ambanivohitra 100,000 ariary, pasteur fanantenana 50,000 ariary, pasteur ariniana sampana fanantenana 50,000 ariary, mpanadio fiangonana 50,000 ariary, gardien fiangonana 50,000 ariary ary ny ambiny ho an'ny fiangonana. Ity Jesosy atolotra ho an'ny sary sy feo ato am-piangonana vola 3 ariary. Jesosy reto indray ny ampahafolo menao. Misaotra indrindra noho ny fahasoavanao 83,000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa izay menakavy kely Jesosy nahatratra izao andro Pasika izao niaraka aminao fahasoavanao mbola antom-pivelomanay toy izao koa dia manolotra. Misaotra sy dera laza sy voninahitra manao izahay. Misaotra Jesosy tomponay eo raisy eo tananao manontolo tanteraka amin'ny fiainanay fa izahay dia ho mpanomponao foana amin'ny andro rehetra iainanay. Amen. Ho an'ny dada RJ 10,000 ariary. Tsy misy soratra nisy vola 10,000 ariary. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahina lehibe ase ho anao anay telo mianaka fa dia anomenao vola fanamanio ny asanao indray. Ny asanay indray mangataka aminao Jesosy mba ataovy raikitra avokoa ireo asa vaovao miandray amin'ny herinandro iny dia mba handroso amin'izay ny orinasako ary mba ho lafo koa ilay taninay indro vola kely 2 ariary ho an'ny dada 1 ariary ary ho an'ny sary sy feo ny 1 ariary, totalo vola 2 ariary. Jesosy eo misaotra fa efa nandresa fahafatesana ianao. Iny Jesosy misy vola kely 2 ariary ho an'ny manitra fiangonana ary mangataka aminao izahay Jesosy mba hanangananao fiainako sy ny tokantranoko ary mba hitahinao fidiram-bolako. Misaotra Jesosy tiako be anao Jesosy mangataka vavaka mba hilamina ny tokantranoko. Misaorana Jehovah ary fanako ary izay rehetra atao anatiko misaorana naramasina. Ity indray Jesosy ny ampahany kely tamin'izay nomenao vola 2 ariary antarana ny fanjakanao kely fa vokatry ny fo. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra betsaka Jesosy fanosotranao ny aretiko tamin'ny talata masina teo. Voninahitra ho an'i Jesosy vola 2 ariary vakansa ho an'ny dada RJ. Sambatra tokoa ny tsy mino ka ny tsy nahita kanefa mino. Jesosy eo tsy nahita nitsanganana tamin'ny maty izahay tamin'izany fa ankehitriny kosa mino anao noho ny amin'ny asa izay nataonao fa ianao ny tompo-mpanjaka sy tompo mpamonjy ary Andriamanitra mahery. Misaotra ny famonjena vitanao
tianay ianao Jesosy, taio Jesosy ny firenenay, ny mpitondranay, fiangonanao, ny mpanomponao, fanomezana kely ho an'ny dada, vola 5,000 ariary. Ity Jesosy ny ampahafolony izay nomenao ahy, misaotra ny amin'ny famonjenao tiako ianao Jesosy 500 sy 7,000 ariary. Jesosy tiana be ianao, misaotra anao tamin'ny nasitrananao amin'ny ora sy ny dadany, ary mangataka aminao mba ikasihanao ny fanahy vadiko hanompanao iny misy vola 10,000 ariary fanampina ny sahiran'ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka indrindra ny famindraponao natratra izao Paska izao, manotra vola 1,000 ariary ho an-Tate Rigi 10,000 ariary, 10,000 ariary ho an'ny Kamboty ampahitrizan'ny Paska fandresena. Jesosy midera misaotra anao zahay ary anompanao hatramin'ny farany indry tompo, misy vola 3,000 ariary ho an-Tate Rigi. Kely izany fa ny fo manotra no betsaka. Misaotra anao Jesosy tamin'ny nanasitrananao ahy ary anaovako ny asanao, mangataka anao amin'ny anasitranana masondreniko ary mba amezanao vady sahaza ho ahy raha sitraka ao amin'ny anarandray sy zanaka rehefa ny masina. Amen. Nisy vola 3,000 ariary rakim-pisarana 2,000 ariary omena ny dada. Misaotra Jesosy, manolotra ny ainao famonjenanay, apetraka aminao momba nay rehetra, atsangana olom-baovao izahay, atsangana olom-baovao izahay ho mpandresy takanao. Tiako ianao Jesosy amin'ny pasteur dada 1,000 ariary ho manitra 1,000 ariary, ny talo vola 2,000 ariary. Atolotra anao Jesosy ity fanatitra ity, fanati-pisarana sy fankasitrahana ary fanati-pandrenana noho ny amin'ny ota tompo. Raisy Jesosy fa vokatry ny vola 4,000 sy 2,000 ariary. Fisaorana ho an'i Jesosy ity. Jesosy ny ampahafolo ny pensionko izay nomenao ahy sady nataonao niakatra kely tamin'ity herinandro masina ity. Lehibe ny fitiavanao ahy, tsy takatry ny saiko fa tena mamaly vavaka ianao raisy tompo fa vokatry ny vola 150,000 francs na 3,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery amin'ny anaran'i Jesosy no anolorako fanatitra ho an'i Tate Rigi. Misaotra betsaka Jesosy fa mpandresy izahay manana anao vola 1,000 ariary. Isaorana anie ianao Jehovah tompoko ny amin'ny soa rehetra nataonao tamiko, ny amin'ny ankonako. Amen. 100,000 ariary ho an'i Tate Rigi, 100,000 ariary ho an'i Sarsfeo, totalo vola 200,000 ariary. Fahafolo karenao voninahitr'Andriamanitra irery. Misaotra anao Jesosy noho ny fahasoavanao sy ny famondrakom-ponao ka nahatratra izao Paska 5,24 izao. Misaotra anao koa fa namaly vavaka ianao ary dia nahazo mpanofa trano izahay, mankasitraka Jesosy iny. Jesosy ny folo karena vola 7,000 sy 3,000 ariary, ka ny 1,000 ariary ho an'i Tate Rigi, 1,000 ariary ho an'ny FVM Ambilobe, 1,000 ariary ho an'ny Toby Ambotsimelo ka 7,000 ariary ho an'ny mpiasan'ny fiangonana. Misaotra Jesosy, tiako ianao Jesosy, fanamariana 7,000 sy 3,000 no vola voarahita ao anaty valopy. Voady 1,000 ariary ho an'ny pasteur Sylvain, pasteur Manasary. Mangataka vavaka fa misy tany amidy, efa misy client manaiky hividy fa mba andoha vola soamantsara le client vola 1,000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola natratraranay andro anio amin'ndrafo amiko. Jesosy ho indro vola kely fa vokatry ny fo 10,000 ariary atolotra ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny radio, totalo vola zany 1,000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, mbola afaka manolotra izao vola izao 1,000 ariary ho an'ny sahirana, 10,000 ariary fanatitra fanorenana ho an'ny ota. Misaotra Jesosy mbola natsangana indray ny fahasalamako. Tiako be ianao Jesosy ny totalo vola 10,000 sy 1,000 ariary. Misaotra Jesosy fa sitranonao ary mbola tatananao lalandava ny tokantranoko 4,000 ariary ho an'ny mahanitra. Salamo 103:1. Misaorana Jehovah ary fanako ary izay rehetra atao anatiko misaorana nara-masina ho an'ny dada fa noho ny 10 taona 1,000 ariary. Tianao Jesosy malala Tate Rigi 1,000 ariary. Misaotra Jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny fitahinao ary ny famindraponao dia tafiditra hiasa ihany ny vadiko amin'ny volana May. Izy no manomboka miasa, iny misy vola 10,000 ariary ho fanaonana ny asanao, sary sy feo. Misaotra Jesosy velona hatrapamonjeny izay dimy mianaka nahatratra ny Paska 5,24 koa indro izay manotra 10,000 ariary ho fisara. Ray tamin'ity fidirana faharoa ity voninahitra ho an'izany rehetra izany dia ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Tsangantsika ry havana nolotra amin'ny fanatitra ho an'i Jesosy. Samy mikihika mafy ao amintsika fa tiantsika loatra Jesosy. Izany no antony nahatongava teo amin'ny azo fijaliana fitiavana. Tiako loatra ianao Jesosy.
mafy betsika ho any Jesosy. Vavasika zany tokoa Jesosy a, tsisy mahavita anay afa-tsy hainao, tsisy mahavonjy anay afa-tsy hainao. Manaiky izay Jesosy, ny fitiavanao, ny aretanao mafy indrindra teo ambony azo fijaliana. Nanaiky hatramin'ny fahafatesana ianao Jesosy a, ary miporofoin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra ianao, tsy azo mifasana azy zonona. Sotra indrindra, mpandresy ianao dia mpandresy izay, velona ianao dia velona izay, ka izany no nanoloranay fanatitra ho anao androany Jesosy amin'izao andro Pasika izao. Kely reny, kely dia kely Jesosy a, nefa raiso ho vokatro ny fonay a, mba hampitony ny fahatezeranao. Fa mihoatra an'izany dia atolotra eo anao Jesosy ny tenanay, ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, mba ho fanatitra velona sitraka ho hoanitra kasitrahanao. Misaotra indrindra Jesosy, saotra tompo. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Azo toerantsika rehetra. Amarana izao fotoana izao sahady sika. Ny famaranana ny fotoana tahaka izao no nitenenan'i Jesosy hoe andinidinika anareo tahaka ny fandinidiniky ny mpiandrondry, ary fantatsika fa efa teto izy hatramin'ny maraina, ary manatrika atsika izy mandrapatonga an'izao famaranana ny fotoana izao. Andeha hitsangana hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Vavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy, mideranao ny amin'ny fotoana rehetra androany izay niarahanao taminay. Teto anao ary fantatra izany. Nanatrika anay teto ianao satria efa nitsangana ianao zany ny natsiarovana ny fotoana rehetra teto. Ianao ilay Andriamanitra tompo ny hery sy ny fahefana no niaraka taminay teto. Kanefa tompo mbola manakambara aminay ianao. Mbola mandinidinika anay ianao tahaka ny fandiniky ny mpiandrondry ny ondry ny tsirairay. Jesosy, mangataka aminao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka aminao ray minitra fotsiny mba handehananao mijery eny amin'ny W-an'ny ondrinao tsirairay ihany avy. Ilay vavaka ray minitra Jesosy ilay niteneninao hoe iny no entin'ny anjely any an-danitra, ary iny no amaliko vavaka. Tsy afaka ory toeran'ity Jesosy fa vavahadin'ny lanitra ary tranon'Andriamanitra. Eto ianao sy ny anjelinao mitondra zany vavaka izany. Dia mba meteza Jesosy, hitanila ray minitra fotsiny eny anila ny mpanomponao tsirairay ihany avy, ka mba hienoa ny fivavahana izay etony. Jesosy, mifona aminao ara-manapaka sahady zany bitsibitsiky ny mpanomponao zany. Fa mino kosa nefa fa reo anjelinao izay mitondra izany vavaka izany dia fa tonga any aminao. Aza ela Jesosy ny amin'ny valim-bavaka fa merikerika izay, ary raha merikerika izay dia mety ho foana iandray ny finoanay hoe roviana indray vao azo ilay valim-bavaka. Mahatsiaro izay amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Fa Andriamanitra mahery tokoa ianao, Andriamanitra be fitiavana, dia mivavaka ho an'ny ray aman-dreninay izay dada Randrenatoandro zany Josefa. Fantatrao ny fahalehibeazany, fantatrao anefa fa izy no iarahanao sy ampitanao ny hafatra rehetra mba ho anay zanany eto. Raha hiala sasatra izy Jesosy dia hiaraka aminy ianao, hanome fifaliana azy indrindrandrindra ary hanome fahasalamana ho azy. Ary mivavaka manokan'izay Jesosy ho an'ny firenenay. Betsaka ny hevitra izay mifamafao anatin'izany firenenay izany Jesosy, fa ianao no andaminy izany. Mivavaka ihany koa izay amin'ireo mpitondra fivavahana kristianina rehetra maneran-tany, mba hampandrosoa ny fitoriana ary hampandroso ihany koa
ny fampelezana ny fitiavanao sy ny filazantsaranao amaneran-tany. Ary izahay rehetra Jesosy izay manana adidy sy manana andraikitra ary manana anjara fanompona eto amin'ity fiangonana FPVM ity dia ianao mbola ampahery anay, ianao mbola hitantana anay tsirairay avy, ary ianao mbola ombanay mandritra ny andro sy ny fotoana rehetra anompona ianao. Dia misaotra makasiraka indrindra Jesosy. Raina eo izay ny an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao hiaty tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anina sahazo anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy, fa manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny anamasina reo rehetra ka samy ho tanteraka. Ka aoka hoarovana avokoa na ny fanahinareo, na ny ainareo, na ny tenanareo. Ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahereza sy mahatanja. Aza matahotra fa Jehovah no mahara-mandeha aminao, tsy andahoanao na afoy anao izy. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mipandraisisa mijanona. Tsy melika, tsy mahay manetry de azavelanao rerika, fa mila famonje. Fa mila tsy masoandre uliletika narima manuta foli sikasa timamalidera simisi matsapakurifa miteri ditumbu everwalunyampi kusewalili umani panuta simetika azavela na urejika famila famunzea itia wakeichi asulini sana efaresini kichafaini intra ulubafa Favunau jeso tena tabakani edichu nanaladi anofo mais anuane siemu chaitulia faye walua kwezi manulutanana teisaka mingai azavela na
fahiny indra olombava manota tsy mendrika azavezana urezika famila famonjea itia wakeici efaresini titra fahiny indra olombava efaresini titra fahiny indra olombava ampifaliana ry havana manala rehetra amin'ny tompo no iara-bananao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fahatratrarana an'izao fotoana androany zao a fandresenao atsika tsirairay avy ny fanasana tahaka an'izao farany zay natrehan'i Jesosy tety ambonin'ny tany a efa tao anatina fahoriana lalina Jesosy tamin'izany efa niorooro ny fanahany fa ny nahavariana ry havana dia zao mbola vitan'i Jesosy ny teny hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia hamadika tsy mba nyteny Jesosy hoe ianao ry Jodasy hamadika na dia ao anaty mafy aza Jesosy tsy mba manala baraka tena mbola teneniny ihany io anankiray aminareo 12 lary zareo tamin'io raha mba atao monkajy ry havana eo anatina ray 12 misy olona ray mamadika firy mpamadika amintsika engany mba tsy io za mba tsy io anao zay olona zay fa androany tena manafatrafatra misy ny tompo mifanasana hoe aoka tsy hisy olona ihinana sy hisotra mifanatso mendrika sao sanatrika ihinana sy hisotro fanamelohana fa io Jesosy ilay nyteny hoe izany mofo zay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ty izy dia ho velona mandrakizay fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay ary zao anangana azy amin'ny andro farany kanefa hoy Jesosy hoe na oviana no mihinana sy misotro anareo dia mba tsarovy any andao atsiaro an Jesosy tsika ry havana eo ampitsanganana no anaovantsika ny hira 7 na fony aiko aho ho tsarotsika androany mihitsy zany hoe na fony ainy Jesosy ho aso anao ho fanavotanantsika sotra Jesosy ny ainao nisy ny nafoy mba ho fanavotana nay tsiraray avy zao sotra Jesosy marina ny soratra masina zay nylasainao Jesosy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany Jesosy io ianao ihany navita an'izany tsy misy olombelona afaka navitaka namony ainy ho anay tsiraray avy eny Jesosy raha ny soratra masina dia mety misy tokoa ny olona mety amony ainy amonjena ny olona marina fa ny olona amony ainy ho famonjena ny mpanota tahaka anay tsy misy zany ianao ihany Jesosy ny navita an'izany misaotra anao zay androany dia marina ny soratra masina hoe maro no nantsonany vitsy ny nofidiana zay tsiraray avy zao ane zany vitsy zany nofidiana ho mpiray latabatra aminao ny amin'ity androany ity voninahitra lehibe ho anay zany Jesosy
raisina iampanetretena mihitsy makasitraka jesosy a no amarinonao mihitsy zahay na dia tsy miendrika aza jesosy eo reo ny fahamantarana ny mofo dia ny volavolain'ny tanan'olombelona ihany kanefa masino androany mba ho tonga ilay tenanao izay nivakivakiana ao anay tsirairay avy mba ho tanteraka ny soratra masina hoe izahay na dia maro aza dia raha ihany ao aminao jesosy io koa ny kapoaka jesosy ireo ihany aniany no karakarainy kanefa androany amasino mihitsy mba ho tonga le tandindony rahanao jesosy le mamela eloko le manasitrana le mitondra fanadiovana ho an'ny tsirairay avy sotra jesosy ndekonina jesosy zay tena hoe mpiara-miasa akaiky aminao mihitsy satria tena tianao reo androany mangatak'izay jesosy mba tsy hisirika fahany satana mepanganyireo nena amin'inona na amin'inona fa ianao andriamanitra no anamarina azy indrindra ny amin'ny zavatra zay ho ataony androany amin'ny fanompona jesosy raha izarany mofo sy ny kapoaka ireo dia mba hatsiara ao neny ny olona jesosy hoe ianao sy ny fitiavanao mihitsy no mandeha eny amin'ny lalatsara rehetrarehetra eny a mizarany tenanao sy ny rahanao jesosy ny mpiara-mivavaka rehetra zay andray anao koa androany amasino mihitsy jesosy a fa masina ane ianao jehovah andriamanitra ary masina zany no ilainao aminay tsirairay avy isan'andro san'andro sotra jesosy a amen afaka mipetraka ny fiangonana fa jesosy tompo tamin'iny aliny zay namadiana azy dia nanay mofo ary efa nisaotra izy dia anovaka iny ka ho izy hoe ity ny tenako izay atolotra ao anareo izao ny ataovy io fahatsiarovana rehefa nihinana izy dia nisaotra ka ho izy hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako ho famelana ny elokareo dia hoy jesosy hoe fa na oviana no mihinana amin'ny tomo fitony ianareo sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko hoy jesosy hoe andeha ary fa efa voavoatra ny zavatra rehetra eo ampizarana ny mofo sy ny kapoaka ny fiangonana rehetra kosa dia hanao ny hira fa 770 sika tsy ho tapahantsika mihitsy zany izany fa ho ataontsika hiram-bavaka ny amin'ity androany ity nizay reko tompo nizay reny feonao Yeah.
masina toeryhavana rehefa voantso teto amin'ity toeran'ity ny pasteur anankiray dia zany natsoa ny solo azy tany amin'ny fiangonana nisy azy tao anatin'ny talata iny moa dia tena hoe nidradradradraina mihitsy hoe manasitrana Jesosy ary tena hoe araroto mihitsy fa fisotroana rano Jesosy tamin'iny talata iny. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny voaresaka ataony hoe ny aretina izay efa nijerena fotsiny tamin'izany fotoana zany no tena hoe nanehony Jesosy ny heriny mihitsy fa sitrana teo no eo. Asa larobina laka misy taty aorinan'izay dia misy ramatoa anankiray nanantona. Rehefa nanantona izy dia hoy izy hoe nanantona mpanompon'Andriamanitra hono izy dia nitsapaina ny tao amin'ny tao hoe sao dia misy aretina na ohatr' izany dia hoe tsy misy fa madio tsara. Dia nitantara amin'izay io ramatoa hoe zaho ozy izy pasteur rehefa hoe talata dia tsy hitako hoe inona moa zany no hositranin' Jesosy amiko dia nivavaka ny alatsinainy. Rehefa nivavaka izy ny alatsinainy dia nivangin'ny tompo hoe milahatra ao amina toerana anankiray fitsaboana hony dia noho ny tonga teo amin'ny torony dia hoe ianao mandehana manao mammografia. Ny olona mpanaovina an'izany dia na misy omamiadana ao amin'onona ao na misy hita hoe misy zavatra anomalia zany dia asehina manao an'izany. Fa rehefa nisotro ny rano Jesosy ozy izy ka nitsapaina tao aorianan'izay tena nadio izy izy ary tena nifinoky dia hoe nisitranin' Jesosy. Io rano Jesosy izay hosotrotsika rehefa avy eo ry havana aza mba atao tsinotsinona. Fa alaivo saratsena mety ho fahasahiranan'izany olona izany aso asy raha sanatrika tsy nosotranin' Jesosy tamin'ny talata izany olona izany. Ho anao koa androandry mbola hisotro ny rano Jesosy tsika rehefa avy eo. Araroty izay mbola azo araroty ny androany fa na mifahafatesana aza resin'i Jesosy tamin'ity androany ity ty ampirisika anao koa hoe araroty izany. Dia aza manao tahaka ny Jezebela tsony izay niahaba vadiny dia nivary tena anao ny ratsy na dia efa nahitany izany hoe herin'Andriamanitra izany aza. Andao ataontsika nira hoe anao Tompo reko ny feonao ho fanolorantsika tena mihitsy ho an'Andriamanitra amin'izay manomboka amin'izao anio izao. Thank you.
izy amintsika moa ry havana ny tsy efananana n'izany hoe afanapony amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra zany. Ny akamarony dia efananana n'izany afanapo zany, fa ny akamarony koa nefa dia nanao tahaka ny Petera nivadika tamin'i Jesosy amin'ny ora izay manahirana, amin'ny fotoana sarotra mandany Jesosy. Soa ihany fa nibebaka Petera ry havana. Arengane ka mba hibebaka koa zasy ianao mialohany zao fandraisana ataontsika zao. Fa rehefa mibebaka Petera, izy mihitsy no niteny hoe aoka ho fantatrareo fa tsy zavatra mety ho sima sy mety ho lotahaka ny volafotsy sy ny volamena no nentin'Andriamanitra nanavotana antsika tamin'ny fitondrantena adala izay azo tamin'ny netin-drazana. Fa ny rason'i Kristy dia ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Jereo ny azo fijaliana, teo ny namonjena antsika, teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika rehetrarehetra zao. Tsaroantsika tsara fa teo amin'ny azo fijaliana io Jesosy no nivavaka, le tsy hain'ny olombelona ataony izany vavaka zany. Ny olombelona dia hoe maso olo ny maso, fa ny an'i Jesosy ninona fahotantsika dia hoy izy hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ny eken'Andriamanitra zany ho avitra ho asy ianao androany. Ndao tsika hitsangana manoloana an'izany. 2:700 manantona aho ka miondrika manoroka ny tongo masinao. Iza zay olona tsy mendrika, tadio mihitsy fa tsy mendrika sika ry havana kanefa tiany Jesosy. Hoy ny tompo aminao androany hoe raha izy dia hana ity ny tenako izay atolotra ao anareo, izao ny ataovy io fahatsiarovana dia misaora azy ao am-ponao. Misaotra Jesosy, tsy mba mofo tahaka ny mofo rehetra androany no nohaninay, fa ianao le mofonaina, ilay maharitra mandrakizay, le tompony zavatra rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Hokoa Jesosy hoe sotroanareo rehetra ity fa ity ndraka ho famelana ny elokareo, dia izao nataovy ho fahatsiarovana ka misaora azy ao am-ponao. Jesosy io tsy misy sarobidy mihoatra ny ranao Jesosy. Minitra vitsy ary izay no tanterina tetiny hoe hatramin'ny aretina izay jerijerena fotsiny efa tsisy ninazy ny olombelona atao aza, ranao fotsiny manjavony zany. Ary androany Jesosy ataovy manana anjarany amin'izany izay rehetra nisotro ny ranao androany, izay nisotro ny kapoaka androany. Fa na inona mety tsy fantatra ny anatinay tsirairay avy any ataovy manjavony zany Jesosy, fa hainao manao an'izany. Fa le miaramila anankiray aza rehefa nanatsoboka nilefona tamin'ny lany voanao Jesosy, voalaza ny tantara hoe tsy dia nahita loatra, nanomboka nahita ny mazava izy Jesosy rehefa nipiti an'izany ranao zany. Raha misy koa amin'reto olona reto androany Jesosy ohatrany hoe tsy mahita mazava mihitsy amin'ny fiainana, iny ranao iny ane anomboka ahitany lalak'izorana amin'izay. Ny antenay Jesosy dia ny hoe aoka mba hitoetra mandrakariva ao am-ponay mihitsy ianao Jesosy.
mitomoeraty anatiny fona iza nindrindrato oano angataina. Sotra Jesosy farazany ny tanteraka ianao raha tonga hitondra fiainana be dia be ho anay siraray avy. Mankasihitra ka Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery andry. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninay ny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane zany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana tompoko ampanatazana ny fanatitra sady ho fanangonana ny kapoaka. Mangataka ny katezoa mba anao hira anankiray.
mitovy ho fifaliana manao ary havana ny nahafahantsika rehetra nanatrika an'izao fanasana zao androandry fa tsy mpanamba omenantsika mialohan'ny vavaka sy nytsodrano a tononoko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zay taranakao no anangana nefa rava ela ary naorinatry ny finofahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava. Amen. Sangana ivavaka isika. Ankasitranay feno ianao Jesosy a namelanay iray latabatra aminao tamin'ity androany ity nomena voninahitra manokana teto mihitsy izay tsirairay avy tsy nijerena zay rehetra mety ho falemen'ny olombelona fa tena nijerenao araka ny masom-pitiavanao mihitsy. Misaotra Jesosy. Iverinay ara Jesosy fa ny fotoana rehetra izay vita teto androany a ho rakitra ny an-danitra. Mba hisotsarovana indray rehefa tonga any izay Jesosy fa androany a ndray latabatra aminao teto izay dia niara-paly ary niaraka nanangana tany anatin'ny fonay mihitsy aza hoe tsy hivadika aminao zahay. Jesosy io rehefa avy nisotro ny rahanao tahaka niny sy nihinana ny nofonao zahay ohatry nefa te hisotra sahadiny amin'izay zava-mahagaga ataonao Jesosy. Ianao man Jesosy a mampianatra foana hoe tsy mba mandeha araka ny fahitana zay fa mandeha araka ny finoana ary te aneo an'izany finoana izany mihitsy zay Jesosy. Faranidina tany anatinay ny rahanao Jesosy ohatry ny te hisotra sahady zay hoe misotra Jesosy fa be dia be sahady nefa milamina ny anatina ihany na zay rehetra mety mbola tsy fantatra akory aza ary na dia ny amin'ny fiainanay aza tena ho hitanay sahady indray zay fahazavana rehetra sy ny taridalana rehetra vanofana masinao Jesosy. Ndreto ny fiangonana rehetra hisaotranao sahady Jesosy manao hoe misaotra Jesosy. Jesosy a rehefa misaotranao tahaka an'izany zay dia mahatsiaro koa nefa fa misy ny namanay zay mety hoe efa nivavaka hatry ny ela fa mieritreritra izy hoe mbola tsy nivaly zany vavaka izany. Fantatray nefa Andriamanitra tsy mba ela amin'ity tiany fikasanao ianao ary ny Andriamanitra ivavahanay tsy mba mitaredretra fa ny misofiny tsy mba lalitalovana fa tena mahare ary ny tanany tsy mba fohy fa mahavonjy fa dia miaraka izay Jesosy mangataka manao hoe Jesosy io enoy ny vavaka io rainay eo zay ny an-danitra masinina neny anaranao tonga neny fanjakanao tonga neny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eny amin'ny sazo ary mamelany tahaka ny mamelany izay meloko taminay izy mitonanay eo amin'ny fakapanahy manafanay mihitsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy androandry ho tanteraka aminao tokoa fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ry malala. Enganeka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianareo tahaka ny anambinana ny fanahinareo ihany. Aza matahotra fa Andriamanitra mihitsy no niteny taminao hoe mandra-pahantotrao mandra-pahafotsy volanao dia za ihany no isahirana hikarakaranao a ho hitanao ane zany fikarakaran'Andriamanitra zany. Misaotra Jesosy a anao kosa nitera ny laza anao ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Raika amby 700 amarana antsika azy. Jehovah ray malala ho zay ao an-danitra ao. Jehovah ray malala ho zay ao an-danitra feno ny fivavahana
nahitra ny eman'andriamanitra reny any alleloia masina 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 jehova tompony maro eniko ny voninahiny tany rehetra amen totanteraka tokoa ane zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fananasina amen en jesosy daholo tompony manao